Falomerabantsika tsirairay avy-indray tsy dia latsinainy fa 9 ny volana jiona ty. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tratro izao fotoana izao, ary fotoana lehibe ihany koa izao atsika malagasy. Dia mirary soa ho an'ny tokantrano sy ny isam-batan'olona tsirairay avy. Milohan'ny dirantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ianao ilay namorona tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Miderana sy mankalaza anaranao izahay, misaotra anao mbola manome fofinaina ho anay. Amin'ity an'io ity maraina ity dia te handray ny hafatra avy aminao indray izay komite izay ianao mindra fo aminay, ary ihany koa mba ho tany lonaka ihany koa ny fonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Ao te mofinaina antsika androany dia manao hoe lohany manapaka ny zavatra rehetra. Lohany manapaka ny zavatra rehetra. Nalaina amin'ny Jeremia 7:10-4:11. Manao hoe Jehova aho, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia voavonjy, fa ianao ny fiderako. Amen. Ny andro fomba nanehoana ahy ny fifandraisan'ny asa misionera fitsaboana amin'ny asa fitoriana dia toy ny fifandraisan'ny sandy amin'ny vatany. Ny asa fitoriana ny filazantsara dia fandaminana iray natao hanambarana ny fahamarinana sy asana ho an'ny marary sy ny salama. Io no vatana ary ny asa fitsaboana ny sandy, ary Kristy ny lohany manapaka ny zavatra rehetra. Izany no naseho ahy. Nantso tantserina fa ny asa misionera fitsaboana no sandrin'ilay vatana, ka tokony hitovy ny haja omena ireo izay toa koa, ary tian'Andriamanitra liana sy hovonina ho amin'io aso isika. Nifandray tamin'ny sapanasa rehetra Kristy, tsy nampisara-bazana velively izy, tsy hoe nanao tsinotsinona na nifaninana tamin'ny dokotera tsy akory izy raha nanasitrana amin'ny marary. Nitory ny fahamarinana izy, ary rehefa tonga mangataka fanasitranana amin'ny marary dia anontaniany raha mino izy ireo fa mahay manasitrana azy tokoa izy. Vonina mandrakariva izy na ny hanatsotra ny tanany hanasitrana ny marary sy ny mijaly na ny hitory ny filazantsara. Voafehiny tsara toy ny asa fitoriana ny asa fanasitranana, satria ao anatin'ny filazantsara ny fanasitranana ny marary. Ny manatona ny olona any amin'izay misy azy na manao ahoana toerana tanany, n'inona teo mpiainana, ary ny manampy azy ireo amin'ny fomba rehetra sy arak'izay azo atao. Izany ny atao hoe fitoriana ny filazantsara. Indraindray ilain'ny ireo mpitory ny miditra ny tokantrano marary ka manao hoe vonina nampy anao aho, ary anao izay rehetra azoko atao ho amin'izany. Tsy dokotera aho fa mpanompon'Andriamanitra, ary tiako ny manao asa fanompoana ho an'ny marary sy ny mijaly. Saika manana retim-panahy mandrakariva ireny olona marary ara-nofo ireny, ary rehefa marary ny fanahy dia mazava ho azy fa manjary marary koa ny vatana. Ka izany lesona izany anie, izany ten'Andriamanitra azontsika amin'ity maraina ity, mba hahatonga amin'ny fisainantsika hivelatra bebe kokoa, ka indray ny tandrify azy isika eny amin'ireny mpiara-monina amintsika, mpiara-belona na ny fianakaviana azy, ka hilatsaka tsitrapo hanao hoe vonina nampy anao ahy, ary hanao izay rehetra azoko atao aminao ahako. Vavaka isika, misaotra anao izay ary ray tsara indrindra, fa mbola mampianatra anay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao izay mba hanome ny hery rehetra ianao ahafahanay manao an'izany. Meo anay ny fahazotoana, meo anay ny fikirizana, aza vela ho kivy izay, fa meo ny fahasahiana rehetra avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen.